Amin'ny fotoana fodinin'ireo mpiala sasatra hoy ireo mpivarotra ny tena mba mampiova kely ny tsenan'izy ireo amin'ireo voandalana toy ny antsary amin'ny tavoahangy sy ireo karazana voandalana sasany. Tsy mbola ahitana fiovana loatra ny tsenan'ny mpivarotra antsary amin'ny tavoahangy amin'izao fa saika mitovy amin'ny andavanandro ihany. Raha ny mpanontany ny tena betsaka noho ny tonga dia mividy eo ny eo. Rehefa mandeha zareo dia vao mitondraka izay le eto aminay aloha fa ny loka sy karazany no mandeha andavanandro fa ny voandalana rehefa mody zareo vao mitondra. Tena voandalana ohatra ny mbola tsy dia misy fa vao manomboka tonga ny vakansy amin'izao fa mbola ny andro vita ngamba. Izy aloha tsy toerana fa ndraindray malafo betsabetsaka ndraindray tena tsisy firy le izy fa arakaraka ny fihetsehana io foana le fa mbola tsy ary niakatra hatramin'izay fa nanomboka efa misy 10 taona lasa dia mbola 5 000 sy 10 000 francs ihany vidiny ka mandraka ty androany. Tsena aloha amin'izao dia mbola tsy dia misy loatra satria makasy amahona. Fa maro ndraiky ny tonga ny mpizidy aloha dia mbola tsy dia misy firy. Tsena miaraka ny farafaran'ny tena maromaro angamba aloha manontany moa misy indray fa vidiny tsy dia mbola maro loatra. Tsy miova ny sarany amin'ireo tavoahangy fa toy ny isan'ny taona ihany hoy hatrany ireo mpivarotra na efa miezaka manatsara ny kalitaon'ny entana varotra azy izy ireo. Ny antsary amin'ny tavoahangy anisany ahafantarana sy tsy afoizan'ireo mpiala sasatra ny majanga rehefa fotoana ny fialan-tsasatra toy izao.